Raha ny zavantranga teny anivon'ny tanànany Mausolée indray kosa dia fiara iray no nirehitra manakaiky ny tobin'ny FIGN. Raha ny fantatra moa zany dia tsy tranga matetika ity tranga firetana fiara ity, matetika tranga tokoa ny tahaka ity tatoato, ary ilaina ny fahamalinan'ny mpampiasa fiarakodia ao anatin'izany rehetra izany. Indro avy hatrany ny sary miompana betsaka amin'izay. Tranga mampalahelo no tranga teny amin'ny lalana eny akaiky ny FIGN Mausolée satria vao maraina be tamin'ny 5 ora sasany dia nirehitra teny am-pandehanana ny fiara Peugeot 405 iray, ary hita fa nidedadeda tokoa ny lelafo. Na izany aza dia nampihetsi-po ny fiaraha-mientan'ny rehetra raha ny tranga ny firehetana, satria dia nijanona avokoa izay fiara rehetra nandalo teny an-toerana ary samy nifarimbona nanampy ilay mpamily tamin'ny famonoanany afo ny rehetra. Ilay mpamily rahateo izay tetra tokoa ka tsy fantany intsony izay tokony ataony. Na ny mpandeha tongotra sendra nandalo na ireo olona nipetraka teny amin'ny manodidina ihany koa aza dia samy nandray anjara tamin'ny famonoanany afo, any ka vetivety foana dia voavonjy ilay fiara. Tiana ihany koa ny mampita amin'ny rehetra fa tsy aza atao ny manondraka rano ny fiara mirehatra fa vao maika mampitombo ny firehetana ny rano. Fasikastany no mamono aingana ny afo mirehatra amin'ny fiara. Taorin'izay dia voavonjy soamatsara ilay fiara ary azo lazaina fa tsy dia besaka loatra ny fahavoazana fa ireo fil équipement no hita fa may. Raha ny fijerena ny zava-misy dia vokatry ny lasantsy nitete avy anaty motera izao firehetana izao. Taomina hatrany ny rehetra mba ho mailo sy anara-maso tsara ny ao anatin'ny motera mba hisorohana ny loza tahaka izao.